Pifaliana ndray toko lasy topovavy no iarabanasika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra on RTV io amin'ity alina ity no manasantsika amitiavana ihany koa anaraka sy anjo hatramin'ny farany ny on Tsipriam-bavaoantsika ireto ary ny lohatenim-bavao. Miisa 5 ireo kandidaty tsy nanosony ny dina ara-pitondran-tena ho an'ireo mpilatsaka ho fidiana ho filohan'ny Repoblika Madagasikara androany. Nototosaina tetsy amin'ny ministeran'ny raharaha-mbahiny moa ny fanaovana sonia n'ity dina ity. Ny tranganana savorivory androany tetsy amin'ny fokotanin'ny Tsarasoatra Soavimasoandro raha ny fantatra dia ponina manodidina ny 50 tafo eo nokasaina ho esorina amin'ny taniny. Nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fanohanan'ny kandida laharana 12 Rajonarymampianina androany ny fikambanana MMH izay ivondronandreo tanora vonina ny ampandaniny kandida Rajonarymampianina. Ny efatra isan-draton'ny tapafatesana eto Madagasikara dia saiky avy amin'ny aretina tuberculose na ny raboka avokoa. Nankalazaina tamin'ny fomba ofisialy androany moa ny onde iraisam-pirenena ho an'ny ady amin'ny aretina tuberculose. Izay ny lohatenim-bavao iroso amin'ny on Tsipriam-bavao kosa isika ho amin'ity alina ity moa ny manamarika fa mivantana zany amin'ny page Facebook sy ny page YouTube izao fampahalalam-bavao antsika izao. Eo amin'ny page politika kandida 5 no nanosony ilay dina no tsy nanosony ilay dina mamatotra ny fomba mendrika sy mahitsy mifehy ny kandida androany tetsy amin'ny ministeran'ny raharaha-mbahiny inona ihany no nanosonia ary ireo mandateran'ny kandida nanome toko kosa ireo kandida hafa fa anao izany manapatonga ny fahafitony volana oktobra fotoana zany zay anombohan'ny fampielezan-kevitra natao izao dina izao moa ialana amin'ny korotana sy mba hisin'ny fitoniana eo anivon'ny firenena mialoha mandritra ary aoriana ny fifitianana. Ndeha orantsika ny fanadidina hoentiny tantely raha lalana sy tiavana rakotindrina makasika azy ity. Ity dina mamatotra ny fomba mendrika sy mahitsy mifehy ireo kandida ity dia natao fankatoavana ny soatoavana malagasy entina ampangarahara eo amin'ny resabolo ny tsy tokony ampiasaina ny herisetra rabatana sy ara-pitenenana ary ny fanazana ny lalàna amin'ny lafiny rehetra mainga amin'ny lalam-panondrenana ny fanekena ny valim-pifitianana. Fepetra 30 no anatiny ity dina-pihavanana ity izay mifehy mialoha mandritra ary aoriany ny fifitianana. Anisan'ny voalaza amin'izany ny fampiadiana hevitra fa tsy ny vola, ny mangarahara amin'ny famatsiam-bola amin'ny fampelezan-kevitra. Tsy tokony ho ataon'ny kandida ny fanakaramana ireo gros bras mandritra ny fifitianana dia tsy azo atao ny manao kolokolo mba hanovana ny valim-pifitianana ary ny tsy fanampiasana ny fitaovam-panjakana. Mila manaja ny voka-pifitianana noho izany. Miisa 5 ireo kandida tsy nanosony ity dina-pihavanana ity. Anisan'izany ny kandida José Andrianoelson, Ramarson Arlette, Ratsiraka Didier, Faniso Ernève, Pasteur Mayol, ireo nanosony dia ny kandida Rakoto Foringy, Sararabe Arso, Randriamora Satasolo Norbert, Rasolonjato Faly Mampionina, Rakoto Mamonjy Jean Max. Zamio sary teo dia moyenay ireo kandida ireo tsirairay mba hitondrana ny fanatsarana zay aloha tsara marina ka dia nomena an'izao fotoana ry zareo misy mail atao misy telefona atao mba hahafahana hanatsara ny boaty ka tsy fantatro aty aoriana angamba ny midiran'ny fanahy masina angamba zay vao nahita an'izy fa efa nisy fotoana zany nomena ny zareo mba hahafahana mitondra an'izay fanatsarana. Dia après nisy fivorina indray validation validisika tsara atao amin'izay validation zay zany
Tokony olazaina amin'ny vahoaka ny tombom-pananan'ny filoham-pirenena rehefa lany na hiala eo amin'ny fitondrana ny tenany. Tokony hitazona ny teniny ihany koa ireo kandida ao anatin'ny fampelezan-kevitra ary ilaina ihany koa ny fanaovana ny dinika mikasika ny fanandrenana ifotony. Miara-miasa amin'izao fantrafetana ny dinam-pihavanana izao ny CFM manisy ny Bianco ny Samifine ny Transparency International. Anisan'ny kandida tsy nanaiky nanosiny an'ity dina mamatotra ny fomba mendrika sy mahitsy mifehy ireo kandida ilatsaka ho filohan'ny Republika Madagasikara Ramatoa Arlette Ramarchand efa manjaka loatra ankehitriny ny kolikoly dia ny fizarazan'ny vola ataon'ireo kandida sasany ny fanaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana no anisan'ny antony izany kolikoly izany raha ny fanazavany hatrany ny fanaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana fa eo ihany koa zany tokony anasazina anireo kandida izay manao izany raha nambaran'ity kandida ity izany rehetra izany no anisany antony nahatonga ny Ramatoa Arlette Ramarchand tsy nanosiny an'izany dina ara-pitondratena izany. Andeha rahantsika ny fanazavany teo amin'ny micro ny Tantely Rabenlalana sy Tiavana Rakotondrina. Manao corruption zao manome vola gaboraraka ho an'ny malagasy mahantra satria voalaza hoe aza mampiseho ny arenanareo be loatra eo nohon'ny malagasy mahantra anatin'le point anankiray izy amin'izao fotoana izao dia misy tena hoe manao gaboraraka izy dia manipinipy vola amin'ny mahantra tsy mety zany ka noho izany misy lalàna ao anatin'ny code électoral milaza hoe raha manao an'izany dia voasazony lalàna de 2 à 6 mois kama izany plus dommage intérêt ko nareo maninona nareo senisy ny karazana hoe mangina dolidoly efa nareo midradradradra hoe aza manao corruption fa misy manongy eo ka raha ohatra ka te hanao an'izany nareo dia mandraisa andraikitra aloha fa aza ny olona ny teniteneny hoe aza manao corruption zay aloha ny amin'izay zavatra zay ary tsy vitany corruption koa fa zavatra be deaibe ny liste mpifidianana sy ny karazana be deaibe zavatra tsy mety ao nareo tsy miteny tsy mivolana foatra mikouvriran'le izy fotsiny. Izay ny fanakevitra no entin'ny Ramatoa Arlette Ramarchand fa anisany tsy nanosiny an'ity dina ity ihany koa ny kandida Faniso Erinaivo nambarany fa fiatsaram-belatsiny no zava-misy amin'izao fotoana izao ary efa manjaka sady ny fandikan-dalàna vao manomboka ny fifaninanana mbola tsy tomombana raha teo ihany koa ny lisy mpifidianana ary betsaka no tsy tafiditra ao anatin'ity lisy mpifidianana ity ho etrany ny kandida Faniso Erinaivo androany raha nanontany ny mpanao gazety mahakasika izay tsy fanaovany sony an'ity dina ara-pitondratena ity izay izy mo dia tazana atetsy amin'ny ministera ny raharaham-bahiny rahateo saingy tsy nanao an'izany sony izany. Fanazavana ho entin'ny Ramatoa Faniso Erinaivo amin'ny micro ny Tantely Rabenlalana sary ny Tiavana Rakotondrina. Misy tsy fahatombanana ao anatin'ny lisy mpifidianana izay efa nolazaiko foana tsika niarana eny teo fa hatramina kandida dia tsy voasoratra ao anaty lisitra maro ireo olona tsy voasoratra ao anaty lisitra ary voanasorana taty aoriana an'ireo ireo satria dia olona afaka mifidy foana ireo hatramin'izay kanefa zao lasa tsy afaka mifidy intsony lazaina nefa fa mitombo 2 millions 100 mahery nisan'ny mpifidy kanefa dia marobe ny olona izay niala tao anatin'ny lisy mpifidianana inona ny fanazavana amin'izany tonga dia tsy anaiky avy hatrany izay valim-pifidianana fenosoka eo izahay tena izay zany ny fanakevitra no entin'ny Ramatoa Faniso Erinaivo tamin'ity androany ity fa eo amin'izay lafiny politika izay ihany dia anisany naresy lahatra an'ireo tanora anivina fisandratana 3 izay noentin'ny filoha teo aloha sady kandida filoham-pirenena laharana 12 Hery Rajaonarimampianina ka manoloana izany dia maro amin'izy ireo no manohana izany vina izany mba hotoizana sy ho tanterahana hatramin'ny farany mba isin'ny tena fampandrosoana marina eto Madagasikara tamin'ity androany ity dia nijoro izany fikambanana MMH izany izay fikambanana ivondronandreo tanora malagasy marobe moa izay vonina hiaraka amin'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina amin'ny fifidianana filohan'ny Republika ho totsaintsika ny fahafito ny volana novambra ho avy zao vonina ihany koa ampandany an'ity kandida laharana 12 ity Anjaminana Menjanahary eo amin'ny sariny Mamirina Razafitsoara. Manana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ireo tanora ka mila toanana sy ampiana mba ahafahany manantanteraka ny vinany sy ny tanjony tsirairay ary mivelatra ihany koa eo amin'ny fiarahamonina. Sarotra ho an'ny tanora sasany anefa nanao izany raha toa ka tsy misy ny fijeren'ny fitondram-panjakana manokana azy ireo. Maro mantsy ny olana goavana izay saidran'ny tanora ankehitriny raha tsy resaka fotsiny ny fahasarotan'ny fitadiavana asa ho an'ireo izay mahavita fianarana.
ko raha ny fahitan'ny fikamanana tanora MMH dia nivina fisandratana 3 anandriamatoa Ery-Rajonary Mampianina no tena mijery azy ireo sy manome tombony ahafahan'izy ireo mivelatra. Ka viana tahaka izany no mila toanana eto amin'ny firenena raha nambarany ireto tanora mivondrona ao anatin'ny MMH ireto. Arak'izany nanome toky izy ireo fa anohana sy hanao izay fomba rehetra ahafahany nivina 3 mitoy. Tanjona voalohany ngeza be ao anatin'izay zany dia fampandrosoana ao anatin'ny fiainan'ny tanora. Tsy miala ao anatin'ny fiainan'ny tanora satria amin'ilay hoe mahamelomasianay mantsany tanora tokoa ny tenanay izay hitanareo eto aloha eto dia vonona hiaraka amin'ny andriamatoa Ery-Rajonary Mampianina tsisy antero fa tena finiavana manokana mihitsy iroso amin'izay dingana ho fampandrosoana Madagasikara zay. Tamin'ity androany ity moa ireto tanora ireto no niseho sy nanambara mpabe-maso amin'ny fanohanany foto-kevitra sy nivina 3 entin'andriamatoa Ery-Rajonary Mampianina. Eo amin'izay fifidianana izay ihany dia resy lavitra ny fikambanana safitsika na ny olom-pirenena noho ny zava-bita ny filoha teo aloha Ery-Rajonary Mampianina ho an'ny Madagasikara ka nanapa-kevitra ny anohana nyity candidat larana 12 ity mandritra ny fifidianana filohan'ny Repoblika Madagasikara fototsaytsika ny fahafito ny volana Novambra ho avy izao. Manilatra izy ireo ny amin'ny tokony hitohizan'ny fampandrosoana eto Madagasikara fa eo ihany koa ny tokony natanterahana ny vina fisandratana 3 izay noentiny ity candidat ity ho an'ny Madagasikara. Andeo raha tsika ny fanadinina hoentiny tantely raha be ny lalana eo amin'ny sary ny tiavana rakotondena. Maro ireo foto-drafitrasa vita teto anivon'ny firenena nandritra ny nitantana ny filoha Ery-Rajonary Mampianina ny firenena. Sy eto an-drenivohitra ihany izany fa manerana ny nosy. Foto-drafitrasa maro no natao noho izany ho fampandrosoana ny firenena toy ny lalana, tohadrano, angovo, sekoly, fametrahana vondron-tafika, serana tsambiny Toamasina, serana mpiara-manidiny Ivato, Nosy-Be, Morondava. Raha eo amin'ny lafiny sosialy dia anisan'izany ny fiahina ara-pitsaboana, ny vatsinankohonana, ny fizarana karatany, ny kantiny scolaire sy ny fizarana kit scolaire. Distrikany Toliara faharoa dia resy lahatra ary nisafidy ny anohana ny candidat numéro 12 Rajonary Mampianina Ery noho ireo zava-bitany taty amin'ny faritra misy anay ka toy izao avy ny sasatsasany. Fanamboarana ny lalana RN9 mampitohy any Toliara sy Bevoay. Fanamboarany ny tohadrano aty amin'ny commune Ankiloka sy ny manodidina. Fametrahany ny banky BOA aty amin'ny commune Ankiloka sy ny manodidina fanalana fahasairanana ny tantsaha. Fandraisana ny mpampianatra FRAM marobe ho mpiasa mpanjakana raikitra. Tsy nahitana trangana fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena tamin'ny fitondrany ny filoha Ery-Rajonary Mampianina. Afaka naneho ny heviny ankalalana ihany koa ireo solom-bava-bahoaka 7 teny amin'ny kianjan'ny 12 Mey ary tsy nahitana gadra politika teto amintsika. Maro noho izany ny foto-drafitrasa sy ny fanovana nentiny ny filoha Ery-Rajonary Mampianina. Avy any amin'ny faritra Sofia izay olom-pirenena avy amin'ny faritra Sofia dia manao fanambarana fa hisafidy halohana ny candidat numéro 12 filoha Ery-Rajonary Mampianina. Rivahoaka ny Toamasina sy ny manodidina ny fikambanana tafaray dia manolotra ho antsika Tola Beach 2018 Tola Beach 2018 ny 3 septembre ka hatramin'ny 7 octobre eo amin'ny torapasika Toamasina andraisan'ireo distrika sy faritra anjara toy izao ny Fandarapitona, Beach Soccer, Fort Dauphin, Morondava, Manakary, Mananjary, faritry Melaky, Analanjorofo, Brickaville, Boeny, Toamasina, Beach Handball ny 4 ka hatramin'ny 7 octobre ahitana ny ekipa ny Toliary antana
Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Beach Volleyball. Ahitana ireto ekipa ireto: UBC Analamanga, AS VBM Boeny, Cosbe Boeny, Volley Tamatave, Super Photo, Mami, BRVB. Ary indrindra ireo ekipa voafatana Analamanga sy Salco Analanjorofo. Beach Rugby ahitana ireto ekipa ireto: 3FB, USCA, UAS Semino, 15 Family, FTA Anatiazo, FTMA Antomodinka, TAM Amousbe, Tamatave. Tola Beach 2018, telopolo septembre katramin'ny 7 octobre, eo amin'ny Torapasky Tamatave. Partenaire média: Honor Radio TV, AZ Radio Télé, Radio Télé Nakay Mahajanga. Sponsor officiel: SPAT, SMMC. Ny vola rehetra azo amin'izany dia atolotra ho an'ny Hôpital Ben Tomasina, ividianana matelas, fikambanana tafaray, aza mitsipadony lakantany. Tongava maro. Adievitra fampahafantarana programanasy fanomikevitra sy famelabelarana ara-politika. Manomboka izao dia omena vahana manokana ny tontolo ny fividianana sy ny fampelezan-kevitra eto amin'ny Honor TV sy Honor Radio. Tongava ary manantona anay dia nizao ety amin'ny immeuble STOI Ankoronano na antsony lahara telefônina 03411 965 74. Toizantsika ny famparambavao amin'ity alina ity isataratsika izany moa ny mahakasika ny festival Tamagamidol izay totosaina amin'ny Toamasina amin'izao fotoana izao ary tsy faran'izany raha tsy ny fahafito ny volana oktobra ho avy izao. Tamagamidol lalao ara-panatanjahantena totosaina eny amin'ny Torapasky Toamasina izay karakarain'ny fikambanana Tafaray. Anisan'ny taranja panatanjahantena izay hita ao anatin'izany moa ny baolina kitra, ny handball, ny basket, ny rugby azavady, fa eo ihany koa zany ny volley-ball. Any an-toerana ny namatsika Toky Benjamin sy Haja Manantso izay mitatitra amintsika isan'andro ny akon'ity vaovao ara-panatanjahantena ny festival Tamagamidol ity. Andeha horantsika ny akim-baovao avy any Toamasinary. Miditra amin'ny andro faefatra ny fifananana beach soccer eto amin'ny Torapasky Toamasina izay karakarain'ny fikambanana Tafaray. Misafolo moa ny mpandray anjara izay mizara vondrona roa. Rampitso alakamisy no tapitra tanteraka ny fifananana isambondrona. Ireto ary aloha ny filaharana ho an'ny isambondrona ao anatin'izay fifanitsanana beach soccer izay. Amin'ny vondrona A dia voalohany ny avy any Mahajanga manana isa 7, miabo 7 ihany koa ny goal difference. Faharoa i Toamasina Papetrano manana isa 4, miabo 10 ny goal difference. Fahatelo Toliara manana isa 3, miabo 3 ny goal difference. Faefatra i Mananjary tsy manana isa, miiba 7, ary fahadimy ny avy any Sainte Marie tsy manana isa, miiba 13 ny goal difference. Amin'ny vondrona be kosa mitarika ny avy any Melaky manana isa 4, miabo 10 ny goal difference. Faharoa Analanjorofo manana isa 10, miabo 4 ny goal difference. Ka araka ny lalàna amin'ny feny beach soccer dia isa 2 zany no azo Analanjorofo taoriny izay fandresena nisy fanalavam-potoana izay. Ao amin'ny lalàna fahatelo ny avy any Brickaville manana isa 3, miabo 3 ny goal difference. Faefatra Morondava manana isa 3 ihany koa, miiba 1 ny goal difference, ary fahadimy Manakara tsy manana isa ary miiba 12 ny goal difference. Ekipa efatra isaky ny sokajy no hiakatra amin'ny lalao ampaefadalana amin'ny zoma ho avy izao ao anatin'ity beach soccer karakarain'ny fikambanana Tafaray atao eto amin'ny Torapasky Toamasina ity. Zay zany ny akim-baovao any Toamasina ny azadino zany fa azatonona fa maritra mandritra ny herinandro moa izay hetsika izay tsika moa dia tafiditra ao anatin'ny andro faefatra amin'izao fotoana izao. Ny fikambanana Tafaray hatrany moa no manome vahana ny fanatanjahantena sy ny tontolon'ny fialamboly ao anatin'izao fialan-tsasatra izao araka ny tatitra avy any an-toerana hoe taminao isan'andro eto hatrany moa izay akon'ny festival Tamagamidol
izay toizantsika ny famparam-bavao mahakasika ny tontolon'ny fahasalamana dia ny efatra isanjaton'ny fahafatesana eto Madagasikara dia saika avy amin'ny aretina tuberculose avokoa na ilay araboka moa ny fiantsoantsika azy eto Madagasikara. Manaraka izany dia misy ny andro iraisam-pirenena izay natokana hiadina amin'ity aretina ity ka androany no nankalazana ny izany ao amintsika teto Antananarivo renivohitra raha toka amin'ny 17 ny volana Marsa no nanaovana izany tamin'ny farany sarotra ny fitsaboana ary mahatratra hatrany amin'ny 9 volana mitetina hatrany amin'ny $3,000 kosa ny fitsaboana ity aretina ity. Noho izany dia maray andraikitra avy hatrany ny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay miara-miasa amin'ny mpiara-mombonantoka ka ahafahany malagasy mitsabo maimam-poana an'izany aretina araboka na ny tuberculose izany. Andeha hoarantsika ny fanadina hoentiny Clara Raholo Manantsoa eo amin'ny sariny afitrarany. Anisany tena mampirongatra ny aretina tuberculose na araboka ny fifohana sigara, ny fisotroana toaka, fa ankoatr'izay ny fipetrahana amin'ny toerana mihiboka. Mety hotratra ny ihany koa araka izany ireo olona mitondra ny tsimokaretina VIH/SIDA satria mihena ny hery fiarovana izay ananana izy ireo. Ary ireo olona marefo tsy ampy fiarovana moa no tena tratran'izy ity. Analyse rehetra ny radio, scanner izay manamofo tsy azo hitovirana izany tena naiky ny tena hoe nanao an'ilay traitement marina fa izy dia zakenjana ihany satria metrehana an'ilay izy tao mitsindrona tao comprimé hoanina ary tsy mila tapahana indrindrindrindra manjary miverina voalohany ray ny fanalahitany fanasitranana zany misotra ihany ny fanarahana sy fampiarana tsaka sy andavana tonga hevitra mitsabo maloka ary misy maro be koa raha ny valatony ny condition zany hoe ny fifohana sigara, fisotroana toaka, ny resaka fonenana zany zany dia hoe anisany koa zany mampisy ny tuberculose ary koa hoe mampisy ny fahafatesana koa zany zay. Maimaimpona ny fitiliana sy ny fitsaboana ny aretina tuberculose ka raha misy ny mampiayay dia tokony hanantona mpitsabo avy hatrany mba hanamorana ny fitsaboana. Ny fanjakana no miantoka ny fitsaboana manontolo izay arahany ny fanampiana avy amin'ny Fonds mondial tamin'ity taona ity izay mitentina $5.20 izay ampiasana hatramin'ny taona 2024. Eo ihany koa ny fanampiany ONN eo amin'ny lafiny ara-tsakafo izay tena manampy ny hery fiarovana. Mifindra amin'ny alalan'ny kohaka ny hevina ny tuberculose amin'ny ankapobeny ary reto avy ny fambara tokony hamelony tsirairay. Mikohaka matetika mandritry ny 2 herinandro ary mety misy raha malain-komana, miamahia, misy hafanana rehefa hariva, reradreraka ary marary ny tratra indraindray. Sika fa ny tenan'ny olombelona dia manadio hery fiarovana, hery fiasana. Rehefa tratran'ny tuberculose io dia very daholo izy satria tena miady mafy ny tena miena zany le système immunitaire. Mandritry ny fitsaboana rehefa dépisté le olona ka manaiky fitsaboana zany tsy maintsy akarina le système immunitaire. Ny toany entin'ny fibebirana fanjaitsakafo zany dia le sakafo feno otrikaina ampiakatra an'izay sady entin'ny miady amin'ny aretina zany la ahafahany koa za ao anatin'le fotoana hitsaboana azy mba hitombo ny hery fiarovana sy fiasana. Dia ireo rehetrarehetra hoe zany manafaingana ny fahasitranan-le marary. Izay zany anisan'ny toana lehibe zany entin'ny ONN sy ny PAM zany sy ireo mpiara-miombonantoka anohanana ireo olona tratran'ny tuberculose sy ao anatin'ny fitsaboana. Zavatra manafaingana ny fiatsaran'ny olona tratran'ny tuberculose zany dia toana ara-tsakafo feno otrikaina. Mifindra ho iaho ny tuberculose ka raha amin'izay fotoana izay hoe mandehandeha any le olona tsy salama dia maro ny olona mety ho azy ao anatin'ny herintaona. Ny marary anankiray dia mety mamindra marary 5 ao anatin'ny herintaona raha tsy voatsabo. Dia fantatritsika amin'izany zany nisany tamin'ny herintaona sabona nge ka maimaimpona, ny fitilinana ka maimaimpona ary rehefa misy ny zavatra mampiaya dia tokony anatina tobim-pahasalamana na anatina dokotera araka ny teneniko teo. Ny ady amin'ny tuberculose dia tsy isika fanjakana irery manao azy. Betsaka mpiara-miombonantoka miara-miasa amintsika. Ny Fonds mondial enontsika teo nahazo famatsim-bola vaovao tsika $7 ho an'ny ady manomboka amin'ity taona ity ka hatramin'ny taona 2024. Hividianana fanafody, hividianana fitaovana. Ny resaka hoe ny fahafatesana amin'ny tuberculose zany hita hoe mbola andeha ambony ihany le izy. Resaka fotsiny hoe ny
48 sur 100 000 habitants io zany raha hoe atao kasika tsotsotra. Endrika fanatontolona iray eo amin'ny fahasalamana ny faharinganana aretina raboka eto amintsika ary antoka ho an'ny fampandrosoana ny firenena. Aretina mifindra sady mahafaty ny tuberculose, saingy voatsabo. Isika ny loha laharana amin'ny ady amin'ny tuberculose. Izany makasika an'iny fa eo amin'ny tontolony tsy fandriampahalemana kosa indray dia andian-jatovo misy efatra no mbola tsy ampy-taona avokoa moa ireto tratra ny polisim-pirenena avy amin'ny boriboritany fahatelo ireto saika malaza amin'ny asa ratsy izay fanendahana amin'ny faritry Beoritrika, Andravoahangy sy ny manodidina iny moa ireto andian-jatovo efatra izay tratra ny polisim-pirenena ireto voasambotry ny polisim-pirenena izy ireo amin'izao fotoan'izao ary anaovana fanadihadiana ary ho atolotra ny fampanohavana ihany koa. Tsy anita sy olalaina eo amin'ny sariny Aina Rawel. Efa maro ny fitarainana voarin'ny mpitandron'ny filaminana eny amin'ny boriboritany fahatelo fa misy andian-jatovo manendaka sy mangary paosy eny amin'ny faritra Beoririka sy Andravanga ambany tetezana. Mody mandrebireby na manadaliny sain'olona aroany paosy ny iray amin'izy ireo, ny sasany kosa avy eo manararoatra makamoramora ny zavatra sarobidy ao anaty poketra. Nanao ny fanaraha-maso avy hatrany ny polisim-pirenena ary tsikaritra fiteny lavitra izany fihesika izany ka voasambotra teo ampanaovana ny asa ratsy izy efa dah ireto. Rehefa natao moa ny famotorana dia niaiky ny heloka vitan'izy ireo ary efa maro ny fananan'olona izay nasibana toy ny vola, finday sy ny firavaka. Marina moa fa mbola tsy ampy-taona avokoa reto mpanendaka sy mpangary paosy ireto manodidina ny 13 ka hatramin'ny 17 taona. Saika mivangongo manerana ny faritra rehetra eto Antananarivo renivohitra ny fako amin'izao fotoana izao. Maloto tanteraka i Antananarivo renivohitra vokatry ireto loto miparitaka ireto ary manampitrotraka amin'izany ny fitohanan'ny fiara eto an-drenivohitra sy ny fiparitahan' izany fako izany eny amin'ny morony arabe tsirairay avy eto Antananarivo renivohitra. Noho izany mitaky ezaka goavana amin'ny tsirairay ny fitiavana ny afoadiovana ka tokony samy hiara entana mba anadio sy anarina ny tanàna ny tsirairay avy araka ity fanadina hoentiny onja minana menjanahary eo amin'ny sariny afitra lalaina ity. Ny tsy fahampin'ny fanabeazana ny olom-pirenena no mbola tena anisan'ny fototra voalohany mampivangongo ny loto eto an-drenivohitra. Ireny loto isan-karazany ireny izay mitarika mankany amin'ny fahasimbany ny tontolo iainana sy mahatonga aretina maro raha tsy resaka fotsiny ny aretina pesta izay efa mitranga indray amin'izao fotoana izao. Manoloana izany, mila fanarenana ny tanàna ary mila ampianarina sy entanina ny rehetra mba ho tia fahadiovana ka hitandro ny tontolo iainana. Tsy izay ihany fa mila mandreny andraikiny ihany koa ny mpitondra fanjakana isan-tsokajiny sy izay voakasika amin'izany mba ahafahana mamerina indray ny fahadiovana eto an-drenivohitra. Amin'ny mahafikambanana miaro ny tontolo iainana ny MCPE na ny Mouvement des Citoyens des Patriotes Écologistes dia nisy ny fanatantejana lobarendasy izay niarahana tamin'ireo mpisehatra momba ny fanarenana ny tanan-dehibe mba ahafahana mandroso sosokevitra sy karoham-baolana mahakasika ny fivangongon'ny fako eto an-drenivohitra. Constatation aloha zany hoe ny loto sy ny tontolo iainana ratsy eto Antananarivo dia misy ny nanasa izahay ny teknisiana zany zao amin'ny gasy madio tonga teo ny président nanotra vahaolana hoe fomba fanodinana ny fako, fomba frecyclena zany ny fako reny mba afaka hery azo ampiasaina amin'ny fampandrosoana fa tsy paritaka ny andalana eny. Ho fanahitanana ny olona ho tia fahadiovana izay dia hidina ifotony araka nadio amin'ireo olona ity fikambanana ity koa eny Ambohijatovo no anombohana izany ny asabotsy ho avy izao. Ny vaovao mahakasika ny afako ny loto miparitaka eto Antananarivo renivohitra iny ihany koa no isika marakatona ny fahavalana-baovao amin'ity alina ity mankasitraka anao indrindra tongolasy tongovavy tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany ary manome fotoanao amin'ny rahampitso indray ny sampany fampahalalam-baovao makasiraka tongolasy tongovavy azadiny ny oronan-tsary izay atolotry ny ONRTV amintsika ao anina n'ity fampahalalam-baovao ity mandrapitafa ao amin'ny rahampitso indray ary tongolasy tongovavy.